pejy hafa tanteraka kosa indray ny farany herinandro teo dia nidina ifotony ijerin'ny zava-misy tany amin'ny faritra Savasy analanjorofo ny ministry ny tontolo iainana be Boary Misa Rahalava fanadidina avy hatrany. Mitony ady amin'ny fanondranana tsokosoko andramena ary tsy mitsitsy ho an'izay ny mandika lalàna amin'ny fitondram-panjakana. Io no nambara ministra be Boary Misa Rahalava nandritra ny fijinana ifotony nataon'ny délégation avy amin'ny ministèran'ny tontolo iainana tany amin'ny faritra Savasy analanjorovo ny farany herinandro teo. Antony androany zany dia nanao visite inopiné zany anjery ety potony ny zava-misy aty Antala satria enotsy na resaka tamin'ny gazety tato ato hoe misokatra hono ny campagne ny fanapahana ny resaka andramenana ny bois de rose dia nijery taty potony zany zay amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny avy nijery an'izany ary ny faharoa manaraka an'izay ary ny fepetra entitra izay niraisin'ny filoham-pirenena sy niraisin'ny andriamatoa prime ministre hoe tolérance zéro sy impunité zéro amin'ny resaka trafikana bois de rose ity dia nametraka ny fepetra rehetra tokony raisin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny avy ireo zay na ohatra ka raisiko fotsiny amin'ny ministeran'ny fandaminam-pirenena dia natao hoe asina barrage isaky ny faritra tsirairay avy amin'ireo hoe point zone sensible ireo mba ahafahana manao patrouille sy manao fouille systématique an'ireo fiseraserana rehetra amin'ireo toeran'ireo torak' izany koa mbola mievaluer koa zay amin'ilay toerana maromaro zay misy embenan'ireo gendarmerie pirenena ty toerana ty hanamafisana an'izany mba tsy hisian'ny resaka foitotsony. Ny lehiben'ny faritra Sava dia laza fa mbola manan-kery lalàna milaza fa tsy azo ataony manapaka ary manondrana ny andramena. Mbola mijanona ary mbola manan-kery ny lalàna mifehy ny resaka bois de rose antsika ato hoe tsy mahazo manapaka tsy mahazo mivarotra na manondra ny bois de rose. Efa niresahiny matetiky tamintsika voaka ny faritra Sava efa niteny an'io zahay teo anivon'ny faritra tamin'ny farany taona teo amin'izao dia mbola magnamafy eo agnatreha ny tsaho mihe hoe misokatra ny saison ny fanapahana na fanondramana bois de rose dia eto zahay amin'ny maha ray aman-dreny ara-panjakana tompona andraikitra eto anivon'ny faritra magnamafy zahay fô lenga zay ny tsaho zay. Ho fanamafisana ny andry amin'ny fanapahana sy fanondranana tsokosoko andramena anisan'ny fepetrany raisina amin'ny fanamafisana fisafona sy fizavana amin'ny fiara amin'ny lalana tanteraha-mpitandro firaminana ny toerana. Tsy misy famindrapo ho an'ny rehetra amin'ny manapaka na manondrana andramena hoy ny filohan'ny faritra Sava ary miantso fandraisana andraikitry ny rehetra ny tenany.